Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alakamisy 5 ny volana aogositra 2024. Ry hava malala amin'ny tompo, ny hira izay ninontsika teo dia nangataka ny fanahy masina hidina ho eo amintsika. Tsapanao marina ve izany hoe mangataka ny fanahy masina izany? Ry havana indraindray lasa fahazarana fotsiny ihany izany amin'ny olona maro dia maro dia maro, fa tena ilaina mihitsy ny miantso ny fanahy masina iray, ilaina mihitsy izany. Ary efa nambarako teto ihany ny amin'ny hoe fanahy masina, na koa tamin'ny fotoam-bavaka ny asabotsy. Ry havana, mila isika tena manana tokoa ny fanahy iray, satria raha tsy izany tsy afaka hiditra ny lanitra mihitsy isika.
Tsy afaka mihitsy isika anao ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy ny fanainy no mitarika antsika. Amen. Raha tsy ny fanain'Andriamanitra anatintsika dia tsy afaka anao na inona na inona isika. Satria aloha zavatra anankiray dia ho resy isika raha tsy ny fanain'Andriamanitra ny eo. Entsika ny rahateo fa manambara mihitsy fa rehefa ao amin'ny tompo zany isika dia misy eso, misy koa ny fitsapana, misy koa ny latsa. Tsy maintsy mahazo antsika avokoa izany rehetra izany. Fa rehefa tsy eo ny fanahy mason'Andriamanitra dia tsy ahazakany izany isika tompoko. Eo ihany koa ny tafiky ny fahavalo. Ry havana, isika dia tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa eny amin'ny rivotra eny ny fahavalo izay miady amintsika, ary tsy hita maso izy. Ry havana, ka tokony isika tena iambina. Izany hoe tiako ambara hoe tsy hita ny masontsika toy izao, fa ny maso ara-panahy dia mahita. Ho an'izay nomeny tompo fametra-pahasoavana, isaorako lehibe ny tompo satria ao anatin'izany aho. Ry havana, ny tompo dia mampiseho ny amin'ny fahavalontsika, ary tokony isika tena hitandrina mafy dia mafy tokoa. Tokony hanana ny fanahiny ray isika. Ry havana mangataka aminao hiara-bavaka amiko alohany andrasantsika tenin'Andriamanitra hampibebahany tompo antsika rehefa avy eo. Ataovy ny vavakanao, ataovy, aza mihaino fotsiny, fa oka ianao andray anjara mihitsy koa satria ny tompo anie no atrehantsika eto. Raha vao miditra eto amin'ny hoavy Jesosy ianao dia ny tompo izay no ho antononao. Hitady ny tompo izay ianao, hitady fanafahana izay ianao, ary hitady any tompo mba ho tafiditra any an-danitra. Izay ry havana ny amin'ny hoavy Jesosy. Tsy resaka vola, na hoe firehariana, na hoe zavatry ny tany no ho tambazanay anao. Izay tsy manao an'izany. Satana no manao an'izany. Satana no mitamby zavatry ny tany ho an'olombelona. Fa Jesosy dia ny lanitra no ampahafantariny antsika, ny ahavovonjy ny fanahintsika tsiraray avy. Ka oka isika tena hitandrina mafy ary hisokatra ny masom-panahintsika, ahafantarantsika zava-mahagaga tokoa amin'ny lalàn'Andriamanitra irery ihany. Hivavaka isika tompoko, hisaotra azy, hanandratra azy amin'izao tombonandro mbola ahafahantsika mihaona aminy izao, amin'ny ara-panahy. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy malala o, tsisy toanao Jesosy io, misaotra anao izay, satria mbola nomenao tombonandro ahavelomanay. Misaotra ray, oka ianao Jesosy io no hanatrika anay, oka ianao Jesosy no handray ny kontrola n'izao fotoana izao, ka mangataka aminao fanahy masina izay efa niantsonay teo, niantsonao izay fanahy iray, midina eto, oka ianao hanatrika anay eto, oka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy any amin'ny toerana izay misy azy ihany, ary mangataka aminao Jesosy ka ny rahanao Jesosy io no andrakotra an'izao telefaonina izao, andrakotra ny tenako Jesosy, andrakotra ny ankohonako Jesosy, ary andrakotra ihany koa Jesosy ny olonao tsiraray avy. Jesosy malala o, ianao nefa nandidy fa roay ny devoly dia andositra anareo izy, ka minaranao Jesosy no andidiko sy anapahako, roako ny asa mata Satana rehetra izay mitady hanafika anay amin'izao fotoana izao, izay mitady hanafika ny asanao Jesosy, zana-tsipika rehetra, ny vavaratsy rehetra, ny lela rehetra izay mitady hanafika Jesosy ny asa maizina, dia aminaranao Jesosy no andidiko sy androako an'izany ary kitorako amin'ny rano Jesosy avy any Nazareta. Mialinareo ny asa mata Satana, torako amin'ny rano Jesosy avy any Nazareta nareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana nareo, fa rano Jesosy mandravarava ny tetika ratsy rehetra ny Satana zany. Mialinareo, tsy ambinina nareo fa miala, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, any andavaky ny elo ny plasinareo, tsy ambinina nareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amiko ianareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny ankohonako ianareo, fa ny tompo izahay, fa ravy ianareo, andavaky ny elo ny plasinareo, ny asa maty Satana rehetra tsy ambinina nareo, amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Jesosy aoka ny mandafinao no manodidina anay, manodidina anay zanakao tsiraray avy Jesosy malala o, ary oka ianao ny andrakotra amin'ny rahanao zao telefaonina izao,
tompo malalahoaka ny rahanao tompo andrakotra nay zanakao tsiraray avy fanahy masina o misaotra anao mideranao mangataka aminao fanahy masina ameno ahy raiso ny kontrola ny tenako manontolo oky anao no hiteny oky anao no anamboatra anay tsiraray avy oky anao no hikarakara ny olonao tsiraray avy fanahy masina o ka izay rehetra ho tonga eto ny amin'ny teny rehetra zay avoaka ny vavako fanahy masina o dia ianao no miteny ianao no hikasika ny olonao satria za dia piasanao kely sy bitika ao fanahy masina o ary manaraka anao fotsiny manaiky zay tianao atao rehetra na ny teninao zany na ny vavaka zany na inona fanahy masina o dia oky anao no hiasa oky anao no hiasa aminay olonao tsiraray avy misandrata Jesosy o misandrata amin'ny avo indrindra misaotra tompo aleloia amen misaotra ny Jesosy malala isika neva amin'ny fitiavany satria izy dia manatrika antsika mandrakariva manatrika antsika ny tompo ary izy no tompony asa izy no tompony teny izy no tompony zavatra rehetra voninahitra ho an' Jesosy irery ihany ry havana ho raisitsika ny tenin'Andriamanitra zay nomeny fanahy masina antsika an'io zany ny amin'ny hoentsika ny amin'ny ibebahantsika dia alina zany ny fanahy masina raha ny vavaka izay dia ny teny ny fanahy masina hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona amen any amin'ny Jona 1:10 izay tenin'ny tompo izay any amin'ny bokon'ny Jona 1:10 manambara zany Jesosy fa isika izany raha misaraka amin'i Jesosy dia tsy mahavita na inona amen tena tenin'ny tompo mihitsy zany tenin'ny tompo izany izay no hoentsika eto anio izay no eto fanahy masina eto anio ampibebahany antsika tsiraray avy inona moa no tiany Jesosy ambara amin'izany inona no tiany ambara amin'izany maro ny olona efa niala tamin'i Jesosy maro ny olona efa tena tafasaraka tamin'i Jesosy na dia mbola mieritreritra raha hoe mbola zanak'i Jesosy ry havana tsika ndray tsy mahatsapa fa zavatra kely foana dia efa mampiataka ny tompo amintsika izy ange no miala izy no miala rehefa hitany isika fa manomboka mikisaka tsy moramora ho any amin'izao tontolo izao raha ohatra efa mpivavaka ianao manaraka ny tompo amin'ny fahamasina sy ny fahamarinana ka raha manomboka tsy moramora ianao mandeha tsy kelikely ny tongotra anao amin'ny zavatra ratsy na ny masonao dia efa manomboka mahay miala zay Jesosy mahay manomboka manalavitra zay Jesosy zay zany no ampitandremany tompo antsika anio ampitandremany itsika anio ny amin'ny fomba mpiainantsika izany amen raisitsika io ten'Andriamanitra io zany ao amin'ny Jona 1:10 dia eo amin'ny andininy 5 izy no miteny an'izay teny izay zany eo amin'ny andininy 5 fa ho vakiantsika ny teny dia tsy ho raisiko manontolo zany le verset rehetrarehetra fa ho vakiako mihitsy ny Jona 1:10 manontolo amin'izay ampahery anao dia oka mihitsy ianao anaraka tsara ilay tenin'Andriamanitra dia tsy ho raisiko avokoa izy rehetra fa zay tiany fanahy masina ihany no ho raisiko zany zay tiany ho raisina zany no ho raisiko dia hientintsika amin'ny fibebahana zany rehefa avy eo raiso ny baibolinao dia oky ianao nokatra amin'ny baibolinao amin'ny bokon'ny Jona 1:10 dia ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny titra dia hoe ny tena voaloboka ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo izao no tena voaloboka ary ny averiko izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboly ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia dioviny mba amoa bebe kokoa efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo tomoera ao amiko ary izao ao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy mitoetra amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko izao no voaloboka
ary izao no voaloboka, ianareo no sampany, izay mitoetra ao amiko ary izao ao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy mitoetra ao amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao amin'ny afo dia homay. Raha mitoetra ao amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba amoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka ny nitiavany iray ahy no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho feno ny fifalianareo. Izao no didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiako anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo dia tsy mahalala izay ataony tompony. Fa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba andeha sy amoa ary mba areta ny vokatrareo, mba omeny iray anareo izay rehetra angatainareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiako anareo mba hifankatiavanareo. Raha ala n'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izao efa alany talohanareo. Raha avy amin'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao. Fa satria tsy avy amin'izao tontolo izao ianareo, fa izao efa nifidy anareo avy tamin'izao tontolo izao, dia alan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo dia tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika ahy izy dia anenjika anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no ataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka ahy izy. Raha tsy tonga aho ka niteny taminy dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana intsony atao azafady averiko ny 2:20. Raha tsy tonga aho ka niteny taminy dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana azo ny atao ny amin'ny elony. Izay mankahala ahy dia mankahala ny raiko koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'olo-kafa dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia efa hitany sady efa alany ao sy ny raiko koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalànany hoe halany tsy amin'ny antony ao. Fa raha tonga ny mpananatra izay hiraiko ho aminareo avy amin'ny iray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray dia izy no ho vavolombelona hanambara ahy. Ary anareo koa dia ho vavolombelona hanambara, satria anareo dia efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy ny teny tamin'ireo mpianany. Amen. Io zany no tenin'i Jesosy tamin'ireo mpianany. Raha ohatra mazavazava aminao ny tantara, efa netiko teto ihany izy io na tany amin'ny vidéo na koa tamin'ny fotoam-bavaka en direct, de efa netiko teto ihany, fa le izy zany rehefa sain'ny fanahy masina verina dia zay tiany andraisana anazy. Fa araka teneniko teo hoe tsy ho raisiko manontolo isaky ny verset, fa zay tiany fanahy masina ambara no ambara eto. Ny
tena tiany tompo zany ampahalalana antsika an'io amin'io toko io momba ny amin'ny voaloboka sy ny sampan'io dia tiany tompo isika zany ahatsapa tsara fa isika izany raha misaraka amin'ny Jesosy dia tsy havita na inona na inona. Amen. Aleloia. Ry havana, izay zany teny tompo amintsika an'io. Teny alina zay hoy aho tamin'izay nivavaka tao amin'ny gropy. Izay ny teny fanahy masina alina. Ry havana, isika raha misaraka amin'ny Jesosy na iza isika zanak'olombelona, na iza na miteny hoe mpivavaka isika, kanefa ny isika zany tsy mankatoa an'Andriamanitra fa manao zay tiantsika atao de efa tsy miray lalana amin'ny tompo zany isika. Zay ne le izy. Raha ohatra tsika manao zay tiantsika atao foana fa tsy ny didin'Andriamanitra no arahantsika, miteny an'izany mihitsy ny tompo ato. Okanao tena maky ary tena hoe andinika ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy zay tiany Jesosy no ataontsika dia very maina foana isika satria tafasaraka aminy. Miala amintsika mihitsy ny tompo ary isika dia ho ariana any amin'ny hafobe zany. Toy ny sampany malazo ny tenin'Andriamanitra. Toy ny sampany malazo ariana any ivelany. Ry havana, zava-dozana izany. Raisina ohatra amin'ny voaloboka sy ny sampany. Fa isika no tiany tenin'Andriamanitra ambara eto. Ahoana ny fomba fiainanao? Tena ao amin'ny tompo marina ve ianao? Tena araka sitrapon'Andriamanitra marina ve no ataonao? Sa mbola feno fisalasalana ianao? De indraindray ianao manompo azy, indraindray ianao ka mivavaka, indraindray ianao hivavaka kely ihany, na koa mbola latsaka amin'ny zavatra maro ratsy hafa. Ry havana, tsy ao amin'ny tompo izany. Tsika ilainy tena masina de masina tanteraka. Ilainy isika mijoro tsara satria tokony aharesy isika izay ady rehetra mandalo eo amintsika. Zay le hira teo, tadidio le hira teo raha ohatra ka teo am-boalohany ianao efa teto. Tadidio le hira teo, fanahy masina midina, eso, latsa, fitsapana, samy te handavo anay. Ry havana, zay le hira, samy te handavo antsika ane izany rehetra izany. Fa rehefa ao amin'ny tompo isika de tsy maintsy isika mijoro ary tsy maintsy koa tsika tsy maintsy mandalo amin'izay satria eo amin'ny 9:20 manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Averiko vakiana kely 9:20 hoe hoy ny tenin'ny tompo vakiako amin'ny anarany. Raha alana izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izao efa alany taloha nareo. Amen. Zay le izy. Ry havana, ho alana izao tontolo izao ane isika. Tsisy intsony zany hoe namanamana izao tontolo izao izany. Tsisy intsony hoe iny namako teo aloha na iny havako de ohatr'izao fiaina le havako de mbola eny fampatana eny ihany izay. Ry havana, tsy ho tafaraka mihitsy ny tsara sy ny ratsy. Ny olona mety hiteny hoe miavonavona ianao, na ratsy fanahy ianao, na hoe miseho koa ianao hoe iny fampanopin'Andriamanitra de tsy mandraraha olona intsony. Tsy hany mihitsy tompoko. Tiany olona rehetra isika fa tsy afaka hiaraka anao ny fanao izao tontolo izao. Hiaraka amin'ny olona izay fantatsika, na havantsika, na namantsika, na iza io. Ry havana, raha vao mizavatra ray fotsiny ao amin'ilay olona tsy araka an'Andriamanitra, tsy ho tafaraka amintsika mihitsy ilay olona. Amen. Zay le izy. Ny tompo mihitsy no tsy manaiky antsika hifangaroaro amin'izao tontolo izao rehefa ao amin'i Jesosy isika. Raha mbola tsy tonga amin'izay etapy izay ianao de mila mametra-panontaniana. Raha mbola falifaly miaraka amin'ny zavatra ratsy rehetra eny ihany, hitanao zao fa tsy mety le ataon'le olona de mbola ianao mbola mitsikitsiky ianao de mbola ohatrany hoe zay le olona fa atao ahoana moa? Ry havana, tsy hany mihitsy. Miaramila ny ilain'i Jesosy. Olona mijoro no ilain'i Jesosy.
fa tsy olona manaraka izao tontolo izao, tsy olona manaraka fanao tontolo izao. Etitra be ny fanahy masina eto. Tsy azo ataontsika intsony rehefa ao am' Jesosy mankasitraka ota. Fantatrao zao fa mpijangajanga le olona de mbola mitantara aminao izy indraindray de mihaino ihany ianao, tsy azo atao zany. Meme kely ianao de eny mihaino eny, tsy azo atao, tonga de miteny ianao. Tsy azo atao koa ro ny meme raha miresaka am'le olona na manaiky be fotsiny. Ry havana, lasa manahaka an'le olona ianao ary mankasitraka ota. Fa tsy maintsy manda ary mananatra. Raha miaino le olona miaino, rehefa tsy miaino le olona de asy ny tompo sisa. Zay ne lalana ety ambony tany. Zay lalantsika ety ambony tany. Fantatrao zao fa mpanao kolokolo be le olona, de mbola eo ianao mbola mankasitraka be an'le olona eo ihany, de miaino anazy eo ihany zavatra tantarainy aminao. Ry havana, tsy azo ekena izany. Mandosira miala lavitra. Ianao no miala. Izay le hoe miala amin'ny ota. Ry havana, mila isika mitandrina fa Jesosy dia ala zao tontolo izao, ka tsy maintsy ho ala zao tontolo izao koa isika. Raha mbola olona amin'ny fiainana zao tontolo izao de tsy maintsy akahala antsika. Raha mbola tsy tonga am'izany fotoana izany ny fiainanao de mbola tsy ao am' Jesosy marina zay ianao. Mbola tsy tena ao am' Jesosy satria ady no atrehantsika rehefa mitompo. Ady. Ho alan'ny olona rehetra. Isika ny ho alan'ny olona rehetra. Eto ny ten'Andriamanitra de manambara mihitsy Jesosy hoe raha alana izao tontolo izao ianareo, tontolo izao. Zao tontolo izao de zay hoe fiainan'ny tany mihitsy zany. Manambara ny fiainana zao tontolo izao. Ao ny olona tia vola, ao ny olona tia luxe, ao ny olona tia fireharehana, ao ny olona tsy mieritreritra fa zavatra ratsy foana. Zay le zao tontolo izao. Ry havana, tsy afaka miara-mamindra am'izany rehefa ao am' Jesosy ianao. Tsy afaka intsony satria miaro ny fanahy ao anatinao. Miaro ny fanahinao ianao. Mba tsy ho voalasa koa miaraka am'le olona any amin'ny fahaverezana. Ry havana, tsy maintsy mijoro isika ary koa mitory am'ilay olona satria raha mahalala ianao nefa anao tsy miteny, na za koa mahalala nefa za tsy miteny, anadinan'ny tompo ahy ny rahan'le olona avy eo. Anadinan'ny tompo antsika ny rahan'ilay olona avy eo. Ry havana, ho avy ny fotoanany isehoantsika ny tren'Andriamanitra, ho avy any Jesosy. Olona manao ahoana no hitan'ny tompo rehefa tonga izy? Olona manao ahoana? Tsy maintsy isika miova tanteraka, tsy maintsy isika tahaka an' Jesosy. Izy no mpampianatra, izy no mpampianatra. Ny mpianany rehetra de tsy maintsy manaraka ny lalany. Tahaka an'ireo apôstôly, raha mihaino ny tantaran'ireo mpanompon'Andriamanitra maro isika anaty Baiboly, misy isan-karazany izy ireo. Tadidio tsara ny teny rehetra zay efa henonao angambany. Maro, fa izy ireo dia niala tamin'ny ratsy ary nisaraka mihitsy am'ireo olona tsy mety ny fiaraha-miaina am'le olona. Ry havana, na havanao io, na inona io, na namanao io, rehefa tsy mety de tsy mety. Tsy maintsy mifidy ianao Jesosy sa lay olona. Zay le izy. Ry havana, tsy maintsy mifidy isika. Tsy afaka isika ankasitraka ota, tsy tafaraka amin'ny tompo izany. Zay no mahatonga ny teny fanahy masina tonga tamintsika anio. Mahatonga ny fanahy masina ny teny anio hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Zay satria ny tia ny tenin'Andriamanitra ambara eto, ny tia ny tenin'Andriamanitra ambara eto raha ohatra tsy fantatrao ilay tenin'Andriamanitra mombany amin'ny teny hoe am'le hoe voaloboka, dia hoy ny eo amin'ny andininy voalohany ovakeo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hatramin'eo ambanimbany kely eo hoe izao no tena voaloboka. Jesosy zany no tena voaloboka. Izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Andriamanitra zany no mpamboatra.
tonga de zavaiko le izy ohatr'izao a ny sampany rehetra eo amiko zay tsy mamoha dia esorina zay zany. Jesosy zany no voaloboka de Andriamanitra no mpanamboatra. Alaivo sara an-tsaina mihitsy le izy. Andriamanitra ny mpanamboatra. Ny sampany rehetra zany eo am' Jesosy, eo am' voaloboka zany. Jesosy zany. Zany hoe ny eo am' Jesosy de isika zany. Isika olombelona zay efa nanaraka an' Jesosy, zay efa manana an' Jesosy, zay vita-batisa tamin'ny ranobe. Zay le sampany eo am' Jesosy. De miteny ny tompo hoe ny sampany rehetra eo amiko, efa eo aminy zany io a, izay tsy mamoa dia esoriny, esorina ny ray zany. Ny ray mihitsy no manala. Ny ray mihitsy no manala. Nefa ny ray ihany no mitaona antsika nankeny am' Jesosy satria zay koa ny ten'Andriamanitra. Zay ny ten'Andriamanitra hoe Jesosy niteny hoe tsisy mahay manatonay raha tsy efa natao amin'ny raiko zay any an-danitra. Amen. Teny Jesosy koa zay. Tsisy mahay manatona an' Jesosy raha tsy efa natao amin'ny ray zay any an-danitra. De eto indray Jesosy miteny hoe izay tsy mamoa dia esoriny. Raha vao tsy mamoa zay isika dia alan'Andriamanitra. Zava-doza izany tompoko. Zava-doza izany. Mitandrema isika. Fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia dioviny mba hamoa bebe kokoa. Amen. Raha miasa tsara zany isika manao ny asan'Andriamanitra, makatoa an'Andriamanitra, zafady, manao ny didy rehetra, manaraka ny didy rehetra izay ambaran'i Jesosy, ny sitrapon'i Jesosy, dia diovin'Andriamanitra sika, dia hamoa bebe kokoa. Izy mihitsy no manadio antsika. Ny ray mihitsy no manadio antsika. Ry havana, de hoy ten'Andriamanitra, efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera ao amiko ary izao ao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy. Amen. Eo zany Jesosy de efa miteny hoe efa madio zany tsika zany. Madio tsika zany rehefa ao am' Jesosy. Ilaintsika zany mitoetra ao aminy, mitoera hoy izy tomoera ao amiko. Ao am' Jesosy tsika zany ary izao ao aminareo. Ao anatsika zany zao Jesosy. Ao anatsika Jesosy. Raha madio ny fitondram-piainantsika, raha madio isika. Ny fanahy no miteny eto, sady fitaovana fotsiny ihany. Raha madio isika dia afaka mitoetra anatintsika tsara mihitsy Jesosy. Fa raha maloto isika dia efa mialy Jesosy. Izy mihitsy ange no mialy. Dia ny tompo miteny hoe tomoera ao amiko ary izao ao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy. Amen. Ry havana, tsy mahay manao na inona isika. Tsy mahay mandeha irery isika. Tsy mahay mandeha irery isika. Fa menjera isika raha ohatra ka mandeha. Satria ny fahavalo no miandry antsika. Raha vao tsy eo Jesosy dia potika ny fiainantsika. Omeny aloha isika, omeny Satana aloha isika zavatra zay tiantsika. Tambaza zao tontolo zao. De rehefa avy eo vononiny am'izay tsika. Fanahintsika efa maty am'izany. Efa maty am-boalohany. Raha vao tsy eo Jesosy dia efa maty fanahintsika. Fa vatana fotsiny mandehandeha. Eny, faty mandehandeha mihitsy tsika. Eny ry havana, vovoka mandehandeha. Ny fanahy efa maty. Ka mila mitandrina isika. Hoy ny teny tompo hoe tomoera ao amiko ary izao ao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy. Raha tsy mitoetra amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Amen. Zay mihitsy. Tsy mahay mamoa azy ny sampany raha tsy mipetaka amin'ny voaloboka. Eny ry havana, efa nahita voaloboka tsika rehetra. Matoky efa nahita voaloboka koa ianao izay mihaino. Ry havana, tsy afaka mihitsy ny sampany aniry raha tsy eo amin'ny voaloboka. Tsy afaka mihitsy. Ohatray koa tsika, raha miala am' Jesosy tsika dia vitatreo ny amintsika, vitatreo. Satria ho maina, malazo dia ariana anaty afo. Zay le izy. Okanao hamaky ny teny manontolo. 5, io le tena ho raisintsika io. Izao no voaloboka, ianareo no sampany. Jesosy zany no voaloboka, isika zany no sampany. Izay mitoetra ao amiko ary izao ao aminy dia mamoa be izy. Amen. Zay le izy. Rehefa ao am' Jesosy isika
ka Jesosy ao anatintsika. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra izay mitoetra ao amiko hoy Jesosy zany. Rehefa ao amin'i Jesosy isika ary izao ao aminy, ao anatintsika zany Jesosy, dia mamobe izy. Amen. Mamobe zany isika rehefa eo Jesosy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amen. Tsy mahay manao na inona isika raha misaraka amin'i Jesosy. Ary iny teny 9 raha misy tsy mitoetra ao amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy ao amin'ny afo dia ho may. Amen. Zay le izy tompoko, afo be izany, afo be izany. Rehefa tsy miaraka amin'i Jesosy isika dia angoniny iray dia atsipiny anaty afo. Anaty afo tsy mety may. Ry havana, tsy maintsy mankatoa an'iray isika. Tsy maintsy mankatoa an' Jesosy isika raha te hitrany an-danitra. Tsy maintsy manaraka ny didin'Andriamanitra isika raha te hitrany an-danitra. Ary tsy maintsy misaraka amin'izao tontolo izao isika. Misaraka amin'izay tiantsika rehetra. Tsy afaka isika hanompo an'Andriamanitra raha mbola mifikitra amin'ny zavatry ny tany. Tsy azontsika atao ny manompo tompo roa. Ray ihany ny tompo azontsika tompoina, dia Jesosy irery ihany na Satana, zay safidinao. Jesosy tsy mba manery. Tsy mba manery antsika izy hoe tsy maintsy ianao manompo ahy, fa atorony antsika eo alohantsika ny fiainana sy ny fahafatesana. Dia izay sitraka antsika no arahantsika. Fa raha ohatra isika ka mifidy ny fahafatesana, dia isika ihany no fomafy. Ry havana, mila isika mifoha, mila isika mahatsapa fahazava-poana zao fiainantsika izao. Oka isika ahazaka ny vava rehetra, ahazaka ny eso, ahazaka ny latsa. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia manambara mihitsy fa ny zaka mafy anie Jesosy. Ny zaka mafy Jesosy. Ka raha isika manaraka anazy, izy no tompontsika. Dia ny tompontsika, isika tsy maintsy mizavatra manjoa tahaka nanjoany tompontsika. Tsy maintsy halan'ny olona isika. Zay ny toy ny teny oka ianao amaky any amin'ny 9:7-10 ka hatrany amin'ny farany. Oka ianao no amaky. Ry havana, mila isika tena mankatoa an'Andriamanitra. Mila isika mifikitra mafy amin'i Jesosy raha te hitrany an-danitra. Satria tompoko, zava-poana ny fiainantsika ety. Zava-poana dia zava-poana. Ka oka isika andiny tena. Aiza ho aiza no misy ny toeranao amin'izao ora sy fotoana izao, ny amin'ny ara-panahinao. Tena mifikitra marina amin'Andriamanitra ve ianao? Mifikitra marina amin'ilay tena voaloboka ve ianao amin'i Jesosy izany? Sa efa latsaka amin'ny tany? Ry havana, sao sanatria ka efa latsaka amin'ny tany fa tsy mifikitra intsony amin'i Jesosy, ilay tena voaloboka. Mila mandiny tena isika tompoko. Mila mametra-panontaniana isika tompoko. Satria efa ketsa dia ho avy Jesosy. Be dia be ny zavatra miseho eran-tany. Betsaka tsy tambo isaina izany. Ny maso rehetra mahita ny zavatra misy eran-tany, may miova ny tany. May miova. Ry havana, Jesosy dia ala zao tontolo izao. Ala zao tontolo izao. Ka tsy maintsy ala zao tontolo izao koa isika rehefa manompo azy. Fa ny lanitra no tanjontsika satria tsika neka tsy avy eto amin'izao tontolo izao e. Rehefa miaraka amin'i Jesosy isika dia ny lanitra no tranontsika. Fa mandalo ihany isika ety. Ry havana, ny tompo dia nisy nanenjika 2:20 hoy ny tenin'ny tompo.
Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo dia tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika izy dia anenjika anareo koa. Ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Amen. Ry havana, nenjehan'izy ireo Jesosy, naratsian'izy ireo, nesoan'izy ireo. Ry havana, isika koa tsy maintsy ohatr'izany. Tsy maintsy ohatr'izany koa isika. Tsy maintsy mitondra ny azy fijaliantsika koa isika. Ry havana, vonona vai ianao anaraka an' Jesosy mba ho tafiditra any an-danitra. Tsy maintsy mizaka mafy isika. Tsy maintsy mizaka mafy isika. Tsisy mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra ka iny hita fa tena hoe milamindamina be foana ny fiainany. Ry havana, tsy tena mbola ao amin'ny tompo izany ianao. Ry havana, ety ambony tany dia tsisy fiadanana amin'ny nofo, fa fiadanana ara-panahy. Ara-panahy tokony ho hitantsika ety fiadanana. Fa ny nofontsika dia miezaka mba ho tafiditra any an-danitra fanahintsika. Ry havana, ahetra ambany ny nofo, ambany dia ambany. Miady amin'ny nofo isika, satria ny fanahintsika no tokony tafiditra any an-danitra. Ry havana, tsy maintsy maty ny asan'ny nofo izay isika vao afaka miditra any an-danitra. Tsy maintsy hisarana avokoa zavatra rehetra izay tiantsika rehetra. Mila mitandrina mafy isika tompoko. Ry havana, 120 ovakiko te midina eo ambanimbany kely eo ihany ahako alohantsika hibebaka. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izany rehetra izany no ataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka izy. Raha tsy tonga aho ka niteny taminy dia tsy nanan-keloka izy, fa kehitriny dia tsy misy fialana azo ny atao ny amin'ny elony. Izay mankala ahy dia mankala ny iray kokoa. Ry havana, izany rehetra izany no ataony olona izay tsy miaraka amin'i Jesosy amintsika. Eny ry havana, enjehan'ny olona isika, aratsian'ny olona isika, esoan'ny olona isika, satria tsy manao ny fanaozao izao intsony, ary tsy namany intsony. Tsy namany izy ireo intsony. Jesosy angana nanamana. Tadidio tsara ny tantaran'i Jesosy. Ny mpianany no teo nanaraka azy. Tsika koa mila manaraka an' Jesosy. Tsika koa mila manaraka an' Jesosy. Ny reniny ny anadahany, ny reniny ny anabaviny, ny ralahany nitady azy. Fa Jesosy dia niteny hoe, iza moa izy ny reniko na ny ralahiko? Ireo mpianany no nambarany, na koa ireo anabaviny, fa ireo mpianany no nambarany izay manaraka azy. Izay ozy no reniko, ary ralahiko, ary anabaviko. Ry havana, isika koa tokony toy izany. Rehefa ao amin'ny tompo isika dia tsy maintsy mankatoa an' Jesosy. Jesosy no arahantsika fa tsy olona intsony. Entin'ny namana andao andeha anao zao dia iny mbola lasa ihany. Tongava aty anao an'izao dia mbola mandeha ihany. Ry havana, very ianao, ho very ianao. Na ao an-tokantrano izany, raha misy zavatra tsy araka an'Andriamanitra dia mandahy, mijoro mandahy. Aza matahotra olona intsony. Aza matahotra olona intsony. Matahorana Andriamanitra. Matahorana Andriamanitra. Mijoromba ho tafiditra any an-danitra. Mijoromba ho tafiditra any an-danitra. Satria fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra teo. Fa le olona izay mitsangana ho fahavalon'i Jesosy, ho fahavalon'Andriamanitra, izay tsy mankatoa azy, dia manambara tsara ny tenin'Andriamanitra fa atao averitsika kely le teny teo. Manambara tsara ny tenin'Andriamanitra hoe, raha tsy tonga aho
ka ny teny taminy dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana azony atao ny amin'ny elony. Amen. Izany le izy. Tonga Jesosy ary be ny fahagagana nataon'i Jesosy. Nahita izany ny olona rehetra, mahita an'izany ianao ankehitriny. Mahita ianao fahagagan'i Jesosy, mahafantatra ianao fahagagan'i Jesosy. Ka raha sanatria tsy mino ianao na koa tsy mahatoky an'i Jesosy ianao, dia miandry ianao ny fitsarana. Miandry ianao ny fitsaran'Andriamanitra. Ary tsisy intsony famelan-keloka amin'izay. Ry havana, dia ny mbola miantso Jesosy, aza anisany mafy fo fa aoka ianao nolotra ny fona ho an'i Jesosy. Andohalika isika hivavaka ho an'izay afaka mandohalika rehetra, dia aoka andohalika eo anatrehan'ny Tompo. Aoka andohalika anatrehan'ny Tompo. Aza kamokamo eo ambony fandriana ianao, fa ny Tompo no tokony ho jerenao. Ry havana, mitandrema ianao. Raha afaka mandohalika ianao, dia aoka ianao andohalika. Raha tena tsy afaka moa ianao, ny Tompo no mahita, mahafantatra ny tsy fahasalamanao. Fa raha afaka kosa ianao, dia aoka ianao andohalika eo anatrehan'i Jesosy. Eo anatrehan'i Jesosy. Satria izy no anatonantsika. Izy no ivoriantsika eto. Izy no angatantsika famindram-po. Ry havana, hitondra ny tenantsika isika anatrehan'i Jesosy. Hibebaka, angataka ny famindram-pony. Satria araka ny teniny izay nomeny antsika teo, fa raha misaraka aminy isika, dia tsy mahavita na inona na inona tompoko. Na inona na inona, na inona na inona. Ry havana, aza mitoky amin'olombelona, fa mitoky amin'Andriamanitra. Izy irery ihany no tena fiainana. Ndao tsika hivavaka tompoko. Eto amin'i Jesosy ny fahotanao. Ianao no mahalala ny mombanao. Ianao no mahalala ny adi-tsainao. Eny, tsy resinao va ny olana misy amin'ny fiainanao, mangataha amin'i Jesosy. Rehefa tena miverina aminy ianao, dia afahany ianao. Efa ela ny Tompony andry ianao, satria mahatsapa eto fa misy vehivavy an-dranomaso, eny, malahelo mafy, mitomany. Tsy haiko ny olana mahazo amin'ny fiainanao. Eny, amin'ny fotoana ahinoanao izao video izao, mety raha pitso, mety raha afaka pitso, na koa amin'izao ora sy fotoana izao, dia ho tsapanao fa ianao no nambara ny fanahy masina. Ianao, feno alahelo-nao, adi-tsaina mafy no mahazo anao, te hiezaka hiova ianao nefany tsy hitanao izay atao. Miandry ianao Jesosy. Aza matahotra olona, aza matahotra ny ho avy, dia ny mbola manatsotra ny tanany Jesosy, dia mbola manatsotra ny tanany ny Tompo. Hivavaka isika Tompo. O Jesosy malala, miantso anao izay Jesosy. Mandohalika eo anatrehan'ny seza fiandriananao Jesosy. Miantso anao Tompo malala, satria ianao no mpamonjy, ianao no mpanafaka, ianao no mpanasitrana, ianao no mpamela heloka Jesosy. Ianao Jesosy no tena voaloboka. Ianao no tena voaloboka Jesosy malala, fa izahay no sampany.
Izay no sampany Jesosy. Eny Tompo, misaotra satria sampany izay. Mipetaka aminao Jesosy, misaotra ray satria anao mikolikoly anay. Eny kolokoloinao izay Ray malala ao, kolokoloinao izay. Misaotra anao Ray, diovinao izay mba hamoa bebe kokoa Jesosy. Ndreto izay mibebaka eo anatrehanao, miantso anaranao Ray satria mpanota tsy mendrika izay. Mpanota tsy mendrika izay Jesosy, mamelany elokay, mamelany tsy famendrehanay tsiraray avy. Satria Jesosy, impiry izahay Jesosy no tsy miaino anao, nefa ny anao no voaloboka ifikiranay Jesosy. Enao no mpamonjy tonga lafatra, ka mifona Tompo, mifonany amin'ny izay tsy mahasahy mijoro tsara Jesosy. Tondram-bavaka ao Jesosy ny olonao eran-tany izay reraka Jesosy. Maro ny reraka Jesosy, tsy mahasahy mijoro Jesosy fa matahotra ny havana, matahotra ny vady, matahotra ny zanaka, matahotra ny mpiara-miasa, matahotra ny namana, matahotra olona Jesosy, fa tsy matahotra anao indrisy Jesosy. Mamindra fo amin'izy ireny Jesosy, raha miverina aminao izy ireny. Eny ho ianao eto izao no voaloboka, ianareo no sampany. Eny fanay masina, ny sampany rehetra izay tsy mamoho ianao, dia ho alany raikio, ho alany raikio ary ho ariny any amin'ny afo tsy mety maty, afo tsy mety maty, ho avy ny fitsarana, ho avy ny fitsarana. Kely sisa, kely tsy dia ho tapitra izao tontolo izao. Eny, ho avy ny fitsarana zanak'olombelona. Maro no antsoina fa vitsy no vonjena. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahafana manao na inona na inona. Eny Jesosy, okenao hiaino ny fibebahana tsiraray avy. Mifona Jesosy, satria impiry moa izay Jesosy no matoky olona, mitoky amin'ny olona, fa tsy mitoky aminao Jesosy. Impiry no matahotra olona, fa tsy matahotra anao. Nefa ianao no hitsara, ianao no hitsara raha io. Eny, ianao no hitsara anay, ary ianao no tompon-teny farany, fa tsy ny olombelona. Ka mifona ray, mamindra fo amin'izay mibebaka aminao, marina tokoa Jesosy. Mamindra fo amin'izay mibebaka aminao, marina Jesosy. Zao ora sy fotoana izao, amboary foana izay, mba zanay mandeha araka ny sitraponao Jesosy. Mifona ao Jesosy ny amin'ny tsy fahazakana ny eso, ny latsa, ny vava ratsy izay ataon'ny olona Jesosy.
Mifona aminao zay Jesosy. Mifona aminao Jesosy satria zinona moa izay Jesosy. Mifona Tompo, mifona ho an'ireny olona ratsy fanahy reny koa le miteny mandatsalatsa. Mifona ho an'izy ireny Jesosy. Izahay. Ny Tompo. Mamindra fo aminy satria tsy fantazia ataony Jesosy. Mamindra fo aminy Jesosy. Tompo malala o. Mifony izay Jesosy. Satria indraindray mbola miaino ny teniteny foana ny olona ihany Jesosy. Dia tsy mahasahy miteny. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Mila mijoro izahay. Mila mijoro foana izahay. Baikonao zany Jesosy. Baikonao zany Jesosy ho miaramila asa hijoro tokoa. Mba ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Miaramila. Miaramila an'Andriamanitra dia mihaino ny baiko n'Andriamanitra. Ny baiko ny Tompo rery ihany no hainoany ny miaramila ny Tompo. Tsy mihaino mpitarika hafa fa ny Tompo irery ihany no Tompo ny miaramila. Izay nantsony. Tsy maintsy mihaino ny baiko, ny didy rehetra izay tenenin'ny mpitarika. Dia Jesosy izany. Jesosy izany. Mila mpiaino mankatoa fa tsy mpiaino fotsiny ihany. Jesosy. Mifona Jesosy ny amin'ny fisainanay. Diovy amin'ny rano ny fisainanay tsirairay avy. Mba hadio Jesosy. Mba hadio Jesosy eo anatrehana. Sasao amin'ny rano aho Jesosy. Ny fisainanay Jesosy. Mba hisaina foana Jesosy ny any an-danitra. Ny any aminao Jesosy. Fa tsy amin'ity tany mandalo ity intsony. Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny masonay. Ny fijerinay Jesosy. Ifonana aminao ny fijery vilana. Fonana aminao ny mijerijery zava-poana. Fonana aminao ny fijerena fitsaratsarana Jesosy. Mifona Jesosy. Sasao ny masoko. Sasao ny masoko Jesosy. Satria ny masonay dia mitsara. Zinona moa izay Jesosy. Zinona moa izay Jesosy. Mifona Tompo. Mifona Tompo satria mbola ho tsaraina izay. Mbola ho tsaraina izay. Mamindra fo amin'ny jamba Jesosy. Mamindra fo amin'izay jamba Jesosy tsy mahita. Jesosy. Diovy Jesosy ny sofinay. Ny amin'ny zavatra norenesinay tsy mendrika rehetra Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny sofinay. Diovy amin'ny ranao ny sofinay Jesosy. Na reteniteny foana. Na reheran'izao tontolo izao mandoto ny sofinay izany. Mandoto ny fananay izany. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Tompo malala. Diovy ny vavanay. Diovy ny lelanay Jesosy amin'ny ranao. Ny lelanay Jesosy. Miteniteny foana indray. Tsy mihevitra ny zavatra avoaka ny vavanay.
Fona Jesosy. Asy fiambenana ny molotro Jesosy io. Mangata amin'ny tompo ianao angataka aminy. Ho asiny fiambenana ny molotra anao. Tompo asy fiambenana ny molotro Jesosy io. Mba tsy teniteny foana. Mba tsy teniteny foana. Jesosy io. Diovy ny lelako amin'ny ranao. Diovy ny lelako amin'ny ranao. Diovy ny lelako amin'ny ranao. Diovy ny vavako amin'ny ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Diovy Jesosy io ny foko. Mba adio satria Jesosy tranonao izany. Tranonao itoeranao Jesosy ny foko. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny foko. Mba adio Jesosy. Mba homendrika ho anao Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny foko. Tompo malala satria tempolinao aho. Zay tempolinao a Jesosy io. Diovy amin'ny ranao zanakao tsiraray averan-tany. Ny fony zanakao tsiraray averan-tany Jesosy mba adio. Ampaherezo. Ome fo ahitia. Ome fo andefitra. Ome fo akatò Jesosy. Anao irery ihany. Anao irery ihany. Satria anao no Andriamanitra. Ianao no tomponay arahanay. Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny tanako. Ny tongotro Jesosy. Diovy amin'ny ranao aho Jesosy. Sasao amin'ny ranao soa Jesosy. Ny tanako sy ny tongotro. Sasao amin'ny ranao soa sy ny momba manontolo. Ny momba ay manontolo Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy nosotroko. Ranao Jesosy nosotroko. Anasitrana ny rehetarehatra any anatin'ny tenako. Andoro izay tsy anao anatin'ny tenako. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy mikorina anatin'ny tenako. Ranao Jesosy. Ranao sarobidy nosotroko. Ranao sarobidy nosotroko. Ranao sarobidy nosotroko Jesosy. Ranao Jesosy. Mikorina anatin'ny tenako. Mikorina anatin'ny tenako. Anaty lalan-drako. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Mandrakotray. Anatin'ny tenako. Manasitra rehetina rehetra. Ranao Jesosy. 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 Mikorina anatin'ny tenako. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Ranao Jesosy. Tompo. Okenao anadio ny ankohonako isambatan'olona amin'ny ranao Jesosy. Ny ankohonako Jesosy. Mamindra fo amin'izy ireo. Mamelany heloka izy ireo Jesosy. Amboary izy ireo. Amboary izy ireo Jesosy. Tompo malala. Mangataka ny fanahy masinao izay. Fenoenao izay fanahy masinao. Izay zanakao eran-tany. Fenoenao fanahy masiny iray. Milanao fatratra izay. Milanao fatratra izay. Ameno anay. Ameno anay. Fenoenao fanahy masina. Fenoenao fanahy masina. Avaozy indray ny toe-pananay. Mba tena ho sampany tokoa izay eo aminao ray. Fenoenao izay fanahy masina. Amirapiratra eo lianao Jesosy. Ho takanao tomponay. Ho takanao tomponay.
Eny Jesosy, tompo malala aho, misaotra mankasitraka anao. Oka ianao tompo hikarakara zanakao eran-tany, n'aiza n'aiza no misy ny zanakao, n'aiza n'aiza misy ny zanakao Jesosy io. Oka ianao hamaly izay miantso anao Jesosy, hamindra fo karakara ny zanakao izay miantso anao, ny zanakao izay miantso anao. Saotra Jesosy tamin'ny fotoana tetonio, midera mankalaza anao, manaja anao, manome voninahitra anao. Misaotra Tompo, misaotra Tompo ny amin'ny fotoana nomenao anay. Ianao ilay voaloboka, ianao ilay voaloboka izay ilay sampany. Misaotra ray satria ianao no nitaona anay nanatona an'i Jesosy. Misaotra ray satria ianao no manadio anay, mba hadio foana izahay, mba hamoa bebe kokoa, mba ho vavolombelonao eran-tany Jesosy. Rakofo ny ranao izay zanakao tsiraray avy eo ambanin'ny tana maherinao. Misaotra Jesosy, misaotra ray malala. Aleluia, aleluia, amen, amen, aleluia. Ry hava-malala amin'ny Tompo, izay ny fotoanantsika anio dia misaotra an'i Jesosy lehibe isika, dia mahireza Tompoko dia raha mbola misy ny fotoana dia mbola mihaona eto indray tsika, mbola mihaona eto indray tsika amin'ny herin'ny toy izao raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Mahireza Tompoko fa tiantsika Jesosy mijoro tsara, aoka isika tena ho sampany tokoa eo amin'ny Tompo Andriamanitra antsika. Amen. Veloma Tompoko, tahiny Jesosy daholo isika tsiraray avy. Amen.